Mbola anatin'izany rugby zany ihany Madagascar solidaire izay ikarakara sy ampiroborobo ity taranja ity. Misy ny fikambanana iray zany izay miezaka hatrany mampandroso ity fanatanjahantena ity. Mitondra fanazavana mikasika an'indray izay ny tompona andraikitra. Fikambanana Madagascar solidaire zany dia niforona tamin'ny taona 2014. Taloha izahay nisapana tamin'ny asa sosialy toy ny fanaovana totobato teny Ambohipotsy, ny fanatanterahana dobin-drano teto Andohamanitreza, dia fanaovana asa sosialy ohatran'ny hoe didikotra faobe eraky ny 2e arrondissement. Fa ankehitriny nanomboka tamin'ny 2013 dia nisapana be kokoa tamin'ny taranja rugby. Dia tao amin'ny section Antananarivo renivohitra no nidira fikambanana. Dia izahay moa hatreto izao eo amin'ny 504 olona eo ny joueur miaraka amin'ny fikambanana amin'izao. Inona zany le tena hoe zavatra karakarainareo ao anatin'ilay tontolon'ny rugby? Ny zavatra karakaraina moa zany dia fametrahana rafitra vaovao. Eo koa ny fiadivana amin'ny fanavakavaham-bolo-koditra, ny toute forme de discrimination zany satria eny amin'ny mpanao rugby izay no tena mipetraka. Lazaina fa mpisama, mpifoka-rongony, dia mihena sehatra zany zareo ahafahany miala amin'izay dia satria no avindreo tanora ireo mihitsy no tena hidirana. Dia ohatr'izay ny tanora mpakafy rugby amin'ny alalan'ny fampitana ny herim-po ny rugby, valeur du rugby zany no tena resahana. Dia io valeur du rugby io mitovy amin'ny soatiavana malagasy. Dia ilay soatiavana malagasy ny kolontsaina malagasy zany. Dia inona zany ny hetsika akaiky indrindra karakarainareo anatin'izay tontolon'ny rugby izay? Amin'izao aloha izao efa manao hetsika izay toy ny fizarana ballon de match ho an'ny fileovana dia ny fanaovana droit de match ho an'ny fileovana koa. Misy ihany koa raha ny fantatra fiara-miasanareo amin'ny any ivelany azonao lazaina ve mikasika an'izay? Ie, misy mihitsy satria ny fikambanana dia manana fikambanana rahavavy any Toulouse. Dia io fikambanana io no mifampiraharaha tamin'ny fileovana tany ka naharaikitra izao fiara-miasa izao, izao fiara-miasa irahana izao zany. Dia ny convention de partenariat moa no dia mifantoka betsaka amin'ny fanatarana tontolon'ny rugby. Dia isaorana indrindry président Manitra fa efa maro fileovana navitany sony partenariat, sony partenariat de convention zany satria efa vaovao farany izao fikarakarana ny fifanarahana amin'ny comité rugby midi Pyrénées isika izao. Ohatrany ahoana ny endrik'ilay hoe partenariat amin'ilay any ivelany? Le fifanarahana eo zao efa nametraka an'ilay convention de partenariat izay efa nanao sony daholo fileovana. Dia mpiara-miasa rahavavy, fikambanana rahavavy any Toulouse io, ireo no tantana an'ilay izy dia izy ireo no miasa any ivelany no mampandeha ny raha ity.